fa efa fotoana maromaro kosa moa izay no tonga teto amintsika ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny OIF izay hijery ny fizotry izay fifidianana izay eto amintsika hiparitaka manerana ny faritra 2020 eto amin'ny Nosy Mofo izy ireo mitatitra ny vaovao indrindra raha moa mahakasika ny izay fizotry ny dian'izy ireo eto izay Rotsy Rakotony iray amin'ny sariny Stefana Lafimandimby. Manodidina ny 10 eo ny isan'ireo manam-pahaizana manokana momba ny fifidianana izay tonga eto toerana hitsirika ny fizotry ny fifidianana ho an'ny dingana voalohany izay hoatrehan'ny malagasy rehetra ny zoma ho avy izao. Ireo matianina ireo dia avy amin'ny firenena amin'ny teny frantsay miisa 20 izay hiparitaka manerana ny faritra 20 eto Madagasikara. Tsy mahafeno faritra 20 ny firenena malagasy arak'izany ny iraka izay mitsirika ny fifidianana raha ny avy amin'ireo firenena amin'ny teny frantsay saingy ny kalitaon'ny fifidianana ho izy ireo no isan'ny tanjona lehibe izay eran'ny fitsiriana izay ataon'izy ireo. Des insuffisances observées, initier d'autres actions pour corriger ces dysfonctionnements pour que le second tour éventuel des élections présidentielles ne soit pas. Ny isan'ny andraikitra izay ho tanterahan'ireo mpitsirika moa dia ny mijery sy manara-maso akaiky ny fizotry ny fifidianana ary ny fanantanterahana ny fifanekena izay efa nataon'ny mpanao politika malagasy nandritra ny tondrozotra ny taona 2024 mba hisian'ny fifidianana malalaka, mangarahara ary azo antoka kaikeny rehetra indrindra fa ny vondrona iraisam-pirenena. Mila makatoky arak'izany ireo mpitsirika ny fifidianana fa azo antoka tokoa ny fizotry izany fifidianana izany eny anivon'ireo birao fandatsaham-bato rehetra manerana ny nosy. Tatitra fotsiny ihany no tanterahan'ireo mpitsirika ary tsy manana fahefana ny anasa azy izy ireo fa kosa afaka manolotra sosikevitra amin'izay lesoka mba hizotra tsara ihany koa ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana.